nakotrokotroka ny fankalazana ny fetiny Noël ho andrareo teo anivon'hevitra ikay mambody fahatra amin'ny martiora tahaka ny mahazatra nisy hatrany ny sasakala nisy ihany keo ny fitoam-bavaka lehibe ny tanterahana ny andron'ny krismasy ho an'ny sasakala manokana dia ny fampitona ataony mpino kristianina ary dia nahatratra ora 5 be zao ny fitoam-pivavahana tamin'izany. Ankizy anjato no avy ao amin'ny sekoly alahady miampy ireo mpikambana ao amin'ny sampana tanora kristianina ireo mpikambana ao amin'ny sampana mpanazava stily no nandray anjara nandritra izany fampisehoana izany amin'ny fotoana tahaka izao dia maro karazana ny seho nataony ankizy ny bahatoerana ny firedonana ireo hira maro samihafa manamarika ny Noely. Hita nandritra fampisehoana ihany koa ny comédie musicale izay endrika iray ampitanafatra amin'ny alalan'ny hira sy ny dihy. Satria tena fety lehibe ny fankalazana ny krismasy izay efa natao fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesoa Kristy ilay mpamonjy izao tontolo izao dia nomarihana tamin'ny fandidiana gato ny sasakala natao amin'ny efitra mambody fahitra martiora ary nozaraina mofomamy sy kilalao avokoa ireo ankizy rehetra teto. Ankoatra io dia isy ihany koa ny hetsika manokana tanterahana ny alina 1 Desambra izao. Nafinaritra tokoa ny fankalazana ny andron'ny krismasy teto amin'ny efitra mambody fahitra martiora. Zava-dehibe tokoa mantsy izany hoe fahatsiarovana ny fahaterahan'ny mpamonjy ny olombelona rehetra mpamonjy izao tontolo izao. Ny fifaliana kristianina dia tsy voafetra ny fotoana tahaka izao ihany fa ny fotoana rehetra dia tokony faly indrindra ny kristianina. Ho an'ny eto amin'ny efitra mambody fahitra martiora manokana dia ankalaza sy hanao fihetsiketsehana lehibe amin'ny faha 13 ny volana Desambra. Réveillon moa no mahazatra antsika dia ankalaza zany ny efitra mambody fahitra martiora. Ao anatin'izany fankalazana zany dia isy ny fanentanana maro samihafa, isy ny hirahira, isy ny dihy izay endriky ny fifaliana, ny sakafo samihafa maimaim-poana izany rehetra zany anasana ny olona rehetra tsy akanavaka ety amin'ny faritra manodidina ny fiangonana efitra mambody fahitra martiora dia asaina mba hiaina zany hoe réveillon ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, réveillon isatarana ny taona vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Manantena ny fahatongavanao larobia 13 Desambra ao amin'ny efitra mambody fahitra martiora fety réveillon ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka. Marina moa farapitso alahady 20 Desambra tontolo alohandro no amaranana ny fankalazana ny 10 taona ny fiara-miasa ny pastera Lazasoa sy ny efitra mambody fahitra martiora ka mbola anasana ny taranaka mambody fahitra rehetra. Dia iny fanadihadininy ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny fotoana antsika ary tamin'ity takariva ity saorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny mitoy hatrany ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra ma-TV mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.